Mieritrany ny arava tompoko lasy tompoko vavy. Omaina ny faritra maro eto Madagasikara atao anatin'ny 3 andro avy, afa-tsy any amin'ny faritra Savasy, Analanjofo ary any amin'ny distrikan'ny Nosy sy Sambrano iny no andrahoana indraindray ary mety arahana orana malefaka mihitsy aza indraindray. Ho amin'ny rapito sabotsy fa 7 volana oktobra 2024 ho amin'ny maraina dia andrahoana vitsy ny any amin'ny faritra avaratra atsinanan'ny Madagasikara iny. Ibalika be kosa ny masoandro ny any amin'ny faritra sisa rehetra manerana ny Nositsika. Ho amin'ny rapito tolakandro indray dia anorana tandrifin-drahona any amin'ny distrikan'ny Nosy sy Sambrano iny. Ifandimy kosa ny rahona sy ny masoandro ny amin'ny faritra sisa fa ny any amin'ny faritra avaratra atsinanan'ny Madagasikara no andrahoana na andrahoana vitsy. Mahakasika ny maripana indray dia mbola itoy anevokevoka be ihany, indrindra ny amin'ny tolakandro. Ny ambony indrindra zao dia 7 degré Celsius any Maivatanana, any amin'ny faritany Mahajanga teo aloha iny dia 5 degré Celsius, any amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Nositsika dia mandina ny 17 ny maraina ary 7 degré Celsius kosa ny tolakandro. Ho amin'ny alahady fahavalo ny volana Aogositra 2024 indray dia somary anifinify ny rotsakorana ny tontolo andro any avaratra atsinanan'ny Madagasikara, izany hoe any amin'ny faritra Savasy, Analanjofo andrahoana na andrahoana vitsy ny andro. Ny any amin'ny faritry Sofia iny, izany hoe marimarina kokoa dia ny any amin'ny morontsiraka. Ibalika be ny masoandro ny amin'ny faritra sisa fa iseho izany aorian'ny fizavan'ny andian-javona vao maraina ety amin'ny faritry ny afovoantany sy ny any amin'ny morontsiraka afovoany atsinanana sy atsimo atsinanan'ny Nositsika iny. Ny maripana indray dia mbola mikaingaina be hatrany ny ety amin'ny faritry ny afovoantany mandina ny 8 hatramin'ny 1 na 2 degré Celsius. Ny any amin'ny morontsiraka atsinanana eo anelanelan'ny 20 hatramin'ny 3 degré Celsius. Ny any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara iny dia mandina ny 9 hatramin'ny 8 degré Celsius. Ny ambony indrindra 8 degré Celsius any amin'ny distrikan'ny Maivatanana. Ny alatsinainy fa 7 ny volana Oktobra 2024 indray dia itoy ny andian-javona vao maraina ny any amin'ny faritra Moromani, Hotomatsiatra sy Iorombe iny. Tahak'izay ihany koa ny any amin'ny faritra atsinanana Vadivavy, Fitovonany ary Mpaka hatrany amin'ny faritra atsimo atsinanan'ny Madagasikara iny. Ankoatr'izay moa arak'izao hitantsika amin'ny sary izao dia ibalika be ny masoandro, afa-tsy ny any Nosy sy Sambrano no andrahoana na andrahoana vitsy ny andro. Ny maripana indray dia mbola atsapa hafanana hatrany isika, indrindra ny amin'ny tolakandro mananika hatrany amin'ny 7 degré Celsius no ambony indrindra any Maivatanana. Tahak'izay ihany koa ny aty amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Madagasikara iny dia 8 degré Celsius ary any amin'ny faritany Mahajanga teo aloha 7 degré Celsius no maripana ambony indrindra. Ny aty amin'ny afovoantany moa dia manodidina ny 13 hatramin'ny 12 degré Celsius ny maripana no vinavinaina ny tontolo andro izay androny alatsinainy izay. Mahakasika ny tahafahan'itony rivotra indray dia nahitana fahatsarana izany teto Antananarivo tato anatin'ny 3 andro lasa, manodidina ny fetrany OMS avokoa ny rehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy indray ny jerena dia vinavinaina hijanona ho antonony ny tany fahalotony rivotra eto Antananarivo. Dia ino no mamarana ny meteo antsika ho amin'ity alina ity? Mirary farany herinandro mahafinaritra ho an'ny isam-batan'olona. Mandrapitafa tompoko.